Ye miarabantsika rehetra indray amin'izao atoandro izao amin'ny ray ora tolakandro zao fivoaran'ny Batsiray avy hatrany no menantsika avy eo misy fanontaniana vitsivitsy reto tena ifonana aloha etỳ am-piandohana fa tsy ho ary voavaly tsirairay ianareo fa iazahana fitinina ao anatin'ny klasifiana zany ny fanontaniantsika dia valiana arak'izay zany le izy fa ifonana etỳ am-piandohana zany fa dia tsy ho voavaly tsirairay fa ianohy tsara fotsiny dia izahantsika valiana arak'izay ny vantaninao. Zao ary ny fivoaran'ny Batsiray amin'izao amin'ny iray ora tolakandro izao any amin'ny mbola mijanona amin'ny manodidina ny district any Ankazoaby ihany no misy azy. Mitondra rivotra 80 kilometatra isan'ora izy ny tafiditra miaraka aminy 70 kilometatra isan'ora. Io ny tsara marihana satria manodidina an'le ivony zany ny tena iainan'io rivotra io. Eny ny any amin'ny faritra sasany mbola voakasika amin'ny rahona moa mety mbola ahitana an'izay rivotra izay ihany fa na izany na tsy izany tombanana tsy dia ahita isy fiantraikany firy intsony zany fa mila miomana foana nefa na izany na tsy izany azy. Ny fizotrany avy eo Ankazoaby izy dia mandeha atsimo andrefana somary atsimo andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 930 kilometatra isan'ora. Iny tsy dia misy fiovana satria mandeha aingana zany ty rivo-dozy ty izay koa niraritsika moa hoe mba ivoany an-dranomasina aingana. Raha ny tombatombana ivoany an-dranomasina any amin'ny tapany ao avaratry Toliara ao, Toliara faharoa ao avaratra kely ny Toliara ao zany no vinavinaina ivoaka an-dranomasina izy amin'ny manodidina amin'ny telona amin'ny afaka ora telo eo na afaka ora efatra eo fa andrasantsika moa ny fivoany an-dranomasina izay. Zay ny amin'iny fa mahakasika ny filazana loza no tiana averimberina hatrany ho amin'ny anio raha riva amin'ny efatra no any na midimy mety isy fiovana ihany io izay foana ny anentanana antsika hoe rao foana ny vaovao mahakasika ny toetr'ny andro eny na tsy ao anatin'ny rivo-dozy ohatr'izao ary dia entanantsika mba anaraka hatrany ny fivoaran'ny toetr'ny andro. Toy izao ary ny filazana voaray andro any. Ny filazana miloko manga ho an'ny district'ny Vatomandry, Manoro, Antanambaomanapotsy, Marolambo. Mihitatra taty amin'ny faritra Vatovavy, Fitovonany, Atsimo Atsinanana, Vakinakaratra, Amoromany, Mahatsiatrambony, Orombe, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana ary aty amin'ny district telo amin'ny tapany atsimo faritsy Menabe dia ny district'ny Morondava, Mahabo ary district Manja. Foana kosa ny filazana any amin'ny district Antsalova, Miandrovazo ary Benintsiribiny. Ao anatin'izay filazana miloko manga izay aloha tsy piako mariako tsara mihitsy efa ao anatin'ny valin'ny fanontanianao ihany koa hoe maninona no filazana miloko manga nefa ny mbola mitoetra le rivo-dozy. Eo zany efa ahitana fianany le rivo-dozy ny heriny efa niena zany na zany na tsy zany mety mbola hitondra rotsakorana izy. Izay indrindra ny filazana miloko manga tompoko dia midika fa filazana mampiomana antsika fa mbola mila mailo hatrany. Ao anatin'ny filazana miloko manga io mety mbola isy ny rotsakorana, mety mbola isy ihany koa ny rivotra arahana tafiotra kely eny antsefatsefany eny. Dia zay zany hoe mbola mila mailo hatrany. Etsekilan'izay tsara marihana ihany koa ny fampitandremana ho an'ny mpiandrika amin'ny morotsiraka Madagasikara. Aty amin'ny morotsiraka andrefana zany hoe faritry Melaka dia mahazo filazana miloko mavo. Manomboka eto Amorondava ka aty Cap Sainte-Marie ary manomboka eo Cap Sainte-Marie ka hatrany amin'ny district amin'ny Brickaville any dia entanina aloha mbola tsy voakendrika mihitsy ny mpanjono sy mpampiasa ny ranomasina amin'ny faritra iny satria mety mbola nahery be ny ranomasina isam-poravaratra any zany indraindray. Aleo manaraka akaiky ny fivoaran'ny toetr'ny andro vao mandeha mitsaka zany isika amin'ny faritra iny. Ho an'ny tapany avaratra morotsiraka avaratra Atsinanana sy morotsiraka avaratra Andrefana kosa dia entanina mpiandrika zany mba ho mailo hatrany satria mety mbola misy fikorontanana kely ihany ny ranomasina.
etsakilanaizay a no ny fantalovan'ity fixahan'ity rivodosy ity ihany koa dia misy a reto filazana fampitandremana noho ny fabiatsahan'ny rotsakorana ireto filazana fampitandremana miloko mena ho an'ny faritra mahatsiatra ambony a mihita tratraty amin'ny distrikny nilany andrefannilany atsinanana zafady nilany atsinanany faritra iorombe izany hoe any aiakora ivoibe torak'izay ihany koa naty amin'ny faritra fitovinany a miazo amin'ny faritra atsimo atsinanana ary mipaika hatrany manodidina ny taolanaro filazana miloko mavo indray a ho an'ny distrikny belontsirbina morondava manja mihita tratraty amorombea sy ny atapany avaratra mifaritra atsimo andrefana mila mailo zany satria ina mety mbola isimrotsakorana mety ohatran'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora dia entanina zany mba ho mailo hatrany a ny rehetra ao anatin'izay a mety ho fabiatsahan'ny rotsakorana izay zao dia amaly ny fanontanitsika averiko ihany ny fofonana tena tsy vita ny mamaly azy reto tsirairay fa klasifetsika fotsiny angambany a tonga dia omeko hoe manahoana ny analamanga tsy analamanga ihany fa ny toetry ny androtsika atao anatin'ny 3 andro nyendrikendriky ny toetry ny androtsika atao anatin'ny 3 andro zany fixahan'ny batsiray io a ho an'ny anio arivo aloha fixahan'ny batsiray io no mitondra ny toetry ny androtsika any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny tapany atsimo faritra mena be iny mbola mahazo orana arahana orana somary miatoato izy amin'ny faritra zay nahazo filazana miloko manga teo hita maina mentalana kosa ny any amin'iny faritra avaratry ny nosy iray manontolo iny na izany naty zany mety mbola isy orana tandrifindrahoana kely na orana malefaka kely ho atsika eto analamanga beboeny betsiboka ary melaky mety isy tandrifindrahoana-ndalo ihany koa na iserana indraindray ny any amin'ny faritra savasy analanjorofo ary nilany atsinana amin'ny faritra sofia raha ho amin'ny rampitso miandrandra masoandro ambalika aloha sika eto amin'ny kamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy morotsiraka atsimo iny any no mety mbola mifandray kely amin'ny toetry ny mifandray kely amin'ny fixahan'ny batsiray ny toetry ny andro zany hoe mbola misy orana malefaka zany amin'ny faritra eny fa faritra sisa rehetra mandrandrahana dia mety mipoaka be ary masoandro atsika eto amin'ny afovoantany miazo amin'ny faritra avaratry ny nosy ny tolakandro mbola mipetraka ihany ny orana any amin'ny faritra atsimo andrefana androy ary any amin'ny morotsiraka faritra mena be ny any amin'ny tapany avaratra Madagasikara ihany koa mandrahana mety arahana orana tandrifindrahana atao anatin'ny any talata zany dia mitorak'izay ihany ny toetry ny andro fa milarobia no any mety misy fiverenana rotsakorana ho atsika eto amin'ny afovoantany zany aty zany tsy dia tena hoe be dia be zay rotsakorana zay any amin'ny faritra avaratra andrefana no tena somary mivangony kokoa ny orana tapany avaratra nosy mahazo rotsakorana dia ny aty atsimo ny aty amin'ny faritra androy atsimo andrefana mbola miandrandra orana malefaka hatrany aloha zany satria mifixahan'ny batsiray no mety mbola azahoan'ny rotsakorana zany aty zany efa manomboka miainatsika miandalana ihany zany ny rotsakorana amin'ny faritra iny dia tonga dia ampidiriko ao anatin'izay ny fanontanianareo hoe manahoana ny mety fizotranyity batsiray ity aiza ho aiza ny lalany atahorana mety mbola hiverina ve zay angamba ny tena malaza atao anatin'ny fanontanianareo ato ny fizotra amin'ny batsiray avy eo amin'ny distrikny akazoabo izy mamakivaky ny tapany avaratra atsimo andrefana iny ary tombanana ivoaka ny ranomasina any amin'ny amin'ny telona amin'ny 4 ora arivano any any amin'ny tapany avaratra kely ny toliaro ao dia rehefa mivoaka ny ranomasina izy atria ato aloha tsy misy scénario hoe hiverina hiditra ty anaty tany ray fa mizotra mianatsimo izy rehefa tonga ho atsimo Madagasikara ao dia lasa ohatrany hoe système frontal indray io le ohatrany hoe front ohatrany mahazatra atsika indray io arak'izany ny toetry ny androtsika dia miverina ao anatin'ny toetry ny andro mahazatra zany tsika manomboka rampitso akoatra ny faritra atsimo iny araka ny lazaiko teo no mety mbola isy rahona kely ho etin'ny batsiray ihany fa efa manomboka miaina ihany ny rotsakorana fanontaniana ato ihany koa inona mahasamihafa ny rivotra sy ny tafiotra
izay ihany koa tsara mariana mihitsy rehefa ao anatin'ny filazana rivodoza ohatra zao mipetraka foana zay hoe inona reto kilometatra isan'ora be deabe lazay mety eo rehetra dia eto zany azavaintsika kely ny mahasamihafa ny rivotra sy ny tafiditra. Rivotra le rivotra entsika iny rivotra mahazatra voarehefa eo anatin'ny 10 minitra zany lay rehefa omena iny dia rivotra voarehefa eo anatin'ny 10 minitra zany hoe ao anatin'izay 10 minitra zay miovaova ny fitsofokan'ny rivotra io. Mety isy rivotra ao anatin'io mety 20 kilometatra isan'ora ohatra, mety tafiakatra 30 kilometatra isan'ora, mety 50 kilometatra isan'ora, fa amin'ny ankapobeny iny menantsika iny hoe manodidina eo amin'ny 570 kilometatra isan'ora ohatra na 520 kilometatra isan'ora. Eto zao ny rivotra eto amin'ny Batsaray 80 kilometatra isan'ora. Dia ao anatin'io 80 kilometatra isan'ora io mety isy 520 kilometatra isan'ora na tafiakatra 70 kilometatra isan'ora izy andraindray koa izy mety 30 kilometatra isan'ora na 20 kilometatra isan'ora, fa ny fitambarany ao anatin'ny 10 minitra dia moyenne ao anatin'io zany izay ilay rivotra omena io. Ny tafiotra indray ao anatin'io ihany, zany hoe ao anatin'ilay 10 minitra zay ihany, fa laps de temps kely fotsiny, zany hoe ao anatin'ny fotoana fohy mety maharitra 30 segondra, mety maharitra 1 minitra na 2 minitra eo, tsy mihoatry ny 2 minitra izy aroa. Dia iny zany le tena tandremana rehefa amin'ny vanim-potoanan'ny rivotra zao, satria iny le manimba zavatra, le fiakaran'ny rivotra iny le tena manimba zavatra. Io tafiotra io zany ny tena manimba zavatra ao anatin'ny rivodoza ohatran'izao. Izany hoe raha ohatra zany mety eo amin'ny teny 80 kilometatra isan'ora ny rivotra entina ary tafiakatra 70 kilometatra isan'ora ny tafiotra mety araka aminy, zany hoe le tafiotra le rivotra mafy be ao anatin'ny fotoana fohy zany dia mety ho tafiakatra 70 kilometatra isan'ora. Dia zay le raha entsika le rivotra mifofofo le rivotra, fa rehefa tonga le misy fotoana kely izy miakatra tampoka, dia iny le tafiotra iny antsointsika hoe tafiotra. Inoko fa mety mazava amin'ny ampahany aminareo zay fanazavako fohy kely zay. Inona koa no remarque sy ane fanamariana sy fanontaniana ato hoe afaka tsy atao vidéo ve fa mandamy megaly izy dia afaka asiana soratra ve? Eny, fantatra dia fantatra tokoa fa lany no mega anareo nefa na izany anaty izany mahasoa antsika ihany, raha samy andamy mega ihany aleo zavatra mahasoa ny jerentsika ao anaty Facebook. Dia ny efa miezaka foana zay jereo amin'ny page zay ny teknika kely atoroko antsika ny tokantrano sy mpampiasa amin'ny Facebook rehefa manokatra amin'ny page tsy jerena fotsiny izy fa mba manao engagement kely ianao, ohatra ny hoe manao signature hoe hitako io zavatra io, dia mba atao j'aime le izy na manao commentaire kely. Rehefa manao an'izay isan'andro ianao dia lasa mipoitra amin'ny fil d'actualité anao matetika mihitsy zay rehefa mamoaka publication météo tompoko dia mamoaka publication foana isan'andro maro be, misy fampianaranao, misy vaovao makasika ny toetry ny andro be dia be ny zavatra hita ao anatin'io. Dia manasa anao zay hitsidika amin'ny page Facebook foana fa misy filazana antsoratra koa eo fa tsy voatery vidéo ihany koa raha ohatra hoe somary kelikely no mega antsika. Manahoana ny fizotran'ny cliff rivodoza hafa amin'ny mandondona Madagasikara. Eo zany ny tsara mariana antsika ihany koa anaty vanim-potoanan'ny rivodoza tsika zao, mila miomana foana amin'ny fiatrihanan'ny rivodoza. Manomboka amin'ny 1 novambra ka hatramin'ny 30 aprily 2024 zay ny vanim-potoanan'ny rivodoza eto amintsika. Mila miomana foana zany rehefa vanim-potoanan'ny rivodoza ohatr'izao. Eto zao malaza ao anaty tambazotra serasera rehefa navoaka antsika teto amin'ny page Facebook ihany, ho an'ny mpananaraka ny page Facebook météo tsy dia gaga amin'le ary tsy mametraka fanontaniana amin'le cliff tsony, fa tsy manino valiko eto ihany ny fanontaniana makasika ny cliff any alavitra be a Madagasikara izy ny tontolo ivoarany. Atontsika zao raha ohatra asitsika sary azo avy amin'ny zava-bolana makasika ny cliff ohatra zao. Somary tena lavitra izy raha mientsika efa izy
rehefa tsy analam-pahafatesana io izy nangalasika nefa anazy vatomandry aty amin'ny ito izy ity cliff io efa any amin'ny maherin'ny 3 kilometatra manodidina 3 kilometatra Atsinana Morotsiratsika misy azy tombanana ho faty miandalana izy amin'ity herinandro ity tsy akasika Madagasikara tsy misy ifandraisana Madagasikara raha mbola mirorosaina ianao manome atoky anao zay raha sanatry misy fiovana goavana mahakasika azy io to valiana eto foana ambarana eto foana tsy azo aferina io fa tsy maintsy zaraina amintsika foana ary zay vonona foana izara ny vaovao marina sy ny vaovao ara-potoana mahakasika ny toetry ny andro eto foana zay dia zay mahakasika ny cliff tsy akasika Madagasikara izy tombanana ho faty miandalana any amin'ny manodidina 3 kilometatra atsinanany nositsika misy azy misy rivo-doza hafa ve mihodihody Madagasikara atao anatin'ny 7 andro avy tsy sisy tandindona rivo-doza aloha ho an'ny Madagasikara atao anatin'ny herinandro manaraka zany amin'ity herinandro avy ity moa zany zay angamba fa mandeha amin'ny fotoana dia rehefa avy eo indray mirary soa anao dia mirary tapakandro hariva mahafinaritra ho anao zay rety amin'ny météo mbola ifampizarany vaovao eto ihany zay afaka ora vitsivitsy omenanao eo ihany koa ny toetry ny andro sy ny fivoaran'ny batsiray fa mametraka ny mandram-piona vetivety zay rety météo veloma daholo ary